Sokatra roa amby zato sy arivo natao kitoza ary roapolo no tratra mbola velona. Sokatra roa amby zato sy arivo no natao kitoza ka tratrany manam-pahefana nataony ireo tsy matatody tao anatin'ny kitapo izay miisa roa amby roapolo ary ny ampy sokatra mbola velona roapolo izay tany Angalamahasoa Tsiombeny 5 Aogositra lasa teo. Raha araka ny nambaran'ny gazetiko moa dia lehilahy iray no tratra raseka hitondra ireo any Ampanihy ary fantatra fa olona 5 no voakasika amin'ny ity raharaha ity. Efa nodorana kosa ireo henan-tsokatra. Ity ampiantohana moa dia tsy adinoina foana ny manentana ianareo rehetra mba hiaboneny chaîne ary mba hanao j'aime ny vidéo indrindra hametraka ny komantira ihany koa. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hesoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Hilaza ny mikasika ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara moa isika na ny fantatry ny maro amin'ny teny hoe FJKM. Andrasana mandritra ny synode lehibe izay ho filoha voavoan'ny FJKM. Raha araka ny nambarany foibeny FJKM moa dia hanomboka anio 13 Aogositra ny synode lehibe faharoapolo ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay atao any Tolagnaro. Isan'ny andrasany maro amin'ity synode lehibe ity ny fifidianana izay ho filoha voavoan'ny FJKM. Olona manodidina 2,000 eo no eo ho avy hanatrika ny fotoana ka ny roa ampahatelon'izy ireo no efa tonga any Tolagnaro. Ka mazava ho azy araka izany fa andrasana mandritra ny synode lehibe izay ho filoha voavoan'ny ity FJKM ity. Koa satria voalazantsika moa ny mikasika aniny ara religiosiny ndeha arisika hilaza indray ny mikasika ny février ambeny sadek. Hiato vonjimaika ny asa rehetra eny Ambohitsaina Rampitso raha araka ny vaovao. Araka izay efa nolazaina teo moa dia miato ny asa rehetra eny amin'ny campus Ambohitsaina Rampitso alakamisy maraina hatramin'ny 2 ora tolakandro. Na ny fampianarana izany na ny lafiny fitantanana. Hizotra toy ny isanandro kosa ny asa amandrara any amin'ny université sisa. Izany fepetra izany moa dia fepetra noraisina noho ny fampiantranohan'ny anjerimanontolo Antananarivo ny konferansa lehibe anivondrona firenena aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika na izay antsoina hoe SADC. Tsara ampahafantarina eto na ho fanamarihana fa ireo olona manana fanasana manokana nakaratra fahazahoan-dalana ho an'ity fivorina ity ihany no avela hiditra mandritra io fotoana io. Lazaina sy zaraina moa ny mikasika aniny fivoria ambeny sadeka iny mba ahafantarana ny hoe hiato vonjimaika ny asa rehetra eny Ambohitsaina ny andro ny Rampitso. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha arisika hilaza ny zavatra hafa indray. Ity hafa manaraka izay ho resantsika ity moa dia any Nosbe sy ny ben'ny tanàna ao aminy. Manohana ampahabe maso ny orinasa tsy miankina ny ben'ny tanàna. Raha araka ny loharan'ny-baovao avy any antoerana mikasika an'ity ben'ny tanàna ny Nosbe ity moa dia manameloka ny fitongilanana ataon'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Nosbe izay miandany mivantana amina orinasa tsy miankina Green Madaland ny mpanolontsaina municipal ny sehatra hitambanany ray aman-dreny faritra Antsiranana ary ireo zanaky ny faritra ao Nosbe. Orinasa izay tsy manara-dalàna fa mikasa hanala ankirin'ny mponina ao amin'ny Nosakatia io orinasa tohanan'ny ben'ny tanàna io raha ny fanazavana izay hita tao anatin'ny loharan'ny-baovao. Mazava moa ny voafaritra ao anatin'ny lalàna dia ny hoe ny ben'ny tanàna araka ny lalàna tsy tokony hiandana amina orinasa tsy miankina, tokony ho mpanelanelana hatrany fa fandikan-dalàna ny mampiasa ny maha olom-boafidy azo fikatsahana tombotsoa manokana na hanomezana vahana orinasa tsy miankina. Manoloana ity zava-misy any Nosbe ity moa dia andrasana ny fepetra ho raisiny ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany eo anatrehany ity trangana fandikan-dalàna ity. Ny arantsika nafantatra fa anisan'ny tena nalaza ny volana vitsivitsy lasa izay ny resaka fanapozinana ara-tsakafo. Iresaka indrindra ny mikasika an'izay fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza iny moa isika. Raha araka ny vaovao sy ny hita androany moa dia noraisin'ny filohan'ny Repoblika André Rajoelina natao amin'ny lampam-panjakana iavoloha ireo fianakaviana manamanjo tamin'ny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza. Voalaza ihany koa fa
nahazo fanampina manokana ireto havany namoyny ainy ireto, nanome toky ny filoha fa hitadiny marina momba ity raharaha ity ary tsy maintsy ho avoaka izany rehefa hita. Anisan'ny voalaza koa tamin'izany fa hosazina araky ny lalàna ny olon-dratsy izay navandoza. Raha tsy ahivina moa ny zava-nisy ny mikasika an'ity raharaha fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza ity moa dia narony nilaza fa tsy mba noraharahin'ny filoha akory ireo olona izay nanamanjo fa ny fety no manahira anazy. Izao anefa dia manapirofo fa miara-ory amin'ny malagasy ny filoham-pirenena ary ny zavatra mianjady amin'ny malagasy dia mianjady aminy koa satria izy dia ray aman-dreny filoha farantampony. Rehefa avy nilaza ny mikasika ny fianakaviana izay nanamanjony amin'ny fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza iny moa isika, ndeha ary isika hilaza kely indray ny mikasika ny mpianatra izay nivoaka tao amin'ny ENS Fianarantsoa. Nitohy androany nihetsika fitakina fampidirana ho mpiasam-panjakana azy ireo. Nitohy androany alarobia 13 Aogositra 2024 teny Andrainjato Fianarantsoa nihetsika fangatahana sy fitakina nataony ireo mpianatra navita fianarana tao amin'ny École Normale Supérieure Fianarantsoa nohony izy ireo izay mbola tsy nahazo fanapahan-kevitra mahafapo avy amin'ny tompon'andraikitra. No hamarininy izy ireo fa tsy misy ambadika politika nihetsika ary hitaky ampilaminana ny famahana ny recrutement andian'ny fahafolo sy ny handraisana ireo mpianatra rehetra izay navita fianarana ka nahazo fifanana no ataony izy ireo hoy ny fanazavana. Nilaza moa ireto andiana mpianatra izay navita fianarana ireto ny hoe mahatsapa ho latsa-danja ihany koa izahay tanora vao navita fianarana ka izany indrindra no antony natonga izao etsika izao mba tsy hisy any fanavokavahana. Tsy hitsahatra ny fitakina raha tsy mahazo valiny mahafapo avy izy ireo ary vao maika aza hihamafatrany izany hoy ny nambarany izy ireo. Izany moa ny zava-nisy teny Fianarantsoa ny mpianatra nivoaka tao amin'ny ENS Fianarantsoa izay nampitohy androany nihetsika fitakina fampidirana ho mpiasam-panjakana azy ireo. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa nozarentsika tato anatin'ity video ity. Raha fitipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny filoham-pirenena filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nitondra teny fankaherezana sy fampiononana ho any ireo fianakaviana izay nanamanjo noho ny raharaha fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza. Nilaza ihany koa ny mikasika ny ben'ny tanàna ny Nosy sy ny tsy fankasitrahana noho izy miandany amin'ny orinasa tsy miankina. Nilaza ihany koa ny mikasika ny mpianatra izay nivoaka tao amin'ny ENS Fianarantsoa izay nanohy ny fitakina ny androany. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Ajanona antsika hatria koa ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavana ny resaka hametra beloma izahay. Veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.